Vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena. Fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Dia mpifaliana indray no androsoana eo anatin'ny tokantranontsika amin'ny alala zao fahitalavitra izao na izao onjam-peo izao amin'ny alalanyity vavaka ho an'ny firenena ity. Ny soratra masina dia milaza fa sambatra ny firenena izay manana an'i Jehova ho Andriamanina, ary izay indrindra ry havana no matery ny fotsiny sainay ary ny fanahinay, satria dia ny firenena anankiray rehefa tsy mifamatotra amin'Andriamanitra anaran'ny tany sy ny lanitra dia Satana no mamatotra azy, kanefa dia tsy hoe kentsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho asandratra antsika mihitsy ny vavaka amin'ny maha-kristianina antsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Naiza no anaranao izao onjam-peo izao na izao fahitalavitra izao araka ny tenin'i Jesosy manao hoe raha misy tokantrano mampandroso anareo, tonony amin'izany tokantrano izany ny fiadanako. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy manana ambiampy sy ny fahasoavana feno avy amin'ny fanamasina ny anjaka sy anapaka ao anatin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vavaka ho an'ny firenena izao. Izay telo miralany no isalao anatin'izao vavaka izao mingavy ianao sady dia ny ety ampanomboana efa hiomana ianao anatanteraka izay vavaka izay, satria maro amintsika rehefa tonga fotoana tahaka an'izao dia tena mahatoky ao anatin'izany vavaka ho an'ny firenena izany. Eto ny ampanolorana pasteur Joël, pasteur Ramaro ny ato amin'ny akavanako, ary pasteur Tsokosa eto amin'ny akavia. Tsy adino ihany koa ny namana teknisianina sy mpiara-miasa rehetra izay mampita ny raky tsara sy ny rakim-peo tonga ny anatin'ny tokantranontsika rehetrarehetra. Anomboka ny fotoana ary tsika mingavy ianao iomakomana sady mety eo anaty taxi be ianao tsy afaka nitsangana ianao rahalahy raha mpamiliana fa apekapekary fotsiny ny onjam-peo mba hahafahantsika miaraka manaraka tsara an'izao fandarana izao. Mety eo atsena ianao miaraka aminay amin'izao fotoan'izao mpivarotana engany ny vavaka sandratrao na eo atsena ary ianao anatrika antsika Andriamanitra. Misy amintsika mety any tendrombohitra mitokana mihitsy dia miaino telefona ianao amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity na ity fahitalavitra ity, dao hiary vavaka. Fa ny Baiboly manao hoe ny fiasan'ny fivavaka marina mahery indrindra. Ka mpandrosoantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondra izay vavaka fisaorana izay. Mandroso rahalahy. Ya faly miarabantsika rehetra any anatin'ny tokantrano any tafiara-dalana indray tsika amin'ity anio ty hiara isaotra an'Andriamanitra itsika anatin'izany rehetra izany, ary isaorantsika manokana Andriamanitra satria mbola afaka mihodina zao onjam-peo zao sy fahita lavitra zao mampita ny fandarana anatin'ny tokantranontsika any mbola afaka ihany koa ny mpiara-miasa rehetra manatotosana zany ka andaontsika aloha isaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao amin'ity anio ty hiaraka isaotra ny tompontsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra sy mankasitraka ny anaranao zay Andriamanitra ray masina, satria ianao le Andriamanitra lehibe tompony sy ny fahatsarana rehetra Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy Kristy tompo, mbola anafahany ty onjam-peo ty ndray Andriamanitra mampita an'izao fandarana zao anatin'ny tokantrano tsiraray avy any. Misaotra anao ihany koa zay mbola afahany zao fahita lavitra zao mampita ny fandarana anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana zao tompo. Misaotra anao sady zay amin'ity anio ty Andriamanitra ary manome voninahitra ny anaranao, ary misaotra anao ihany koa zay Jesosy ampanomponao mifandimby eto amin'ity fahita lavitra ity Andriamanitra amin'ity onjam-peo ty ihany koa mampita ny fandarana anatin'ny tokantrano tsiraray avy any. Misaotra anao zay Andriamanitra ray masina amin'izao fotoana satria ianao le Andriamanitra lehibe tompony sy ny fahatsarana rehetra. Misaotra Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'izao fotoana zao mbola tazomika any ianao amin'ny anatin'ny vavaka fisaorana, isaorantsika Andriamanitra ny lamina rehetra izay avoaka ny mpitondra. Isaorantsika Andriamanitra daholo ny fandaminana ny rafitra rehetra tadidiry avy malalako. Hoy ny tenin'Andriamanitra, za manana hevitra iverinareo, hevitra hitondra fiadanana fahatsilosy.
zany Andriamanitra manana lalana tondranantsika, manana lalana tondrana ty fireneny ty ihany koa Andriamanitra. Ka raha mety ianao andao isaorantsika zany androany, andao asandratra antsika Andriamanitra, isaorantsika Andriamanitra am'izay lamina rehetra nivoaka sy napetraka reny, andao isaotra an'Andriamanitra tsika. Andriamanitra ray masino, misaotra anao zay am'ty an'io ty Andriamanitra raiko malalako, amin'ny lamina rehetrarehetra Andriamanitra, sy amin'ny rafitra zay napetraka rehetra Andriamanitra. Isaoranay ianao Andriamanitra anatin'izany rehetra, ary romeny voninahitra ianao Andriamanitra raiko malala, satria sapanay Andriamanitra, ianao ihany koa Andriamanitra malala manokana Andriamanitra izay masoa ho an'ny tenosy Madagasikara misy anay ty, ho an'izay masoa ihany koa Andriamanitra ho an'ny malagasy rehetra Andriamanitra raiko malalako. Ankehitriny Andriamanitra, indretra Jesosy, misaotra ny anaranao, manome voninahitra ny anaranao zay Andriamanitra raiko malala am'izao taona zao, satria ho ny teninao Jehova Andriamanitra, misaorany Jehova amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny Andriamanitra, indretra zay mideranao manome voninahitra ny anaranao Jesosy Kristy Tompo am'ty an'io ty Andriamanitra raiko malalako, ato anatin'ny tokantrano misy anay ato, dia indretra zay misaotra anao am'ty an'io ty Andriamanitra, satria Andriamanitra raiko malala. Tsapanay Jesosy io, ianao irery ihany no mendrika omena voninahitra anatin'izany rehetra an Jesosy Kristy Tompo, mankasitraka ny anaranao zay am'ty androany ty Andriamanitra, anao ny tera lazy sy voninahitra. Amen. Mazao toerana itsika tompoko am'izao taona zao. Anatin'izay dia ampanosotsika indray ny mpanompon'Andriamanitra hitondra atsika anatin'ny fandaharam-potoana manaraka izany. Mbola ampitombona amintsika trany any anatin'ny tokantrano ny fiadana sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ao anatin'izao fotoana izao dia hiditra indray isika ao anatin'ny andinim-bavaka manaraka, dia tsinona fany fifonana eo anatrehan'Andriamanitra, fifonana eo anatrehan'Andriamanitra ary fanolorana ity fireneny ity mandraka hariva eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola verina trano fa raha hain'ny olona tany aloha tany nanolotra n'ity tanindrazantsika ity ho an'ny fahefan'ny demonia na reo karazana sampy maro isan-karazany, isika kosa mba hijoro tahaka ny Jaorony Elitisbita manoloana ny mpaminan'ny bala izay miisa maro ao ambadika izao fotoana izao, hijoro amin'ny banga sady isika hifona ary démontrer eo anatrehan'Andriamanitra fa capable tsara mihitsy isika hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ary fanandrina amin'ny fahavalo ray manontolo, kanefa na izany aza somary manomakomana ny karipetra, ny tapis sy ny fitaovana rehetra ilainao amin'ny alalan'ny fandoliana antsika ao anatin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fandoliana tanteraka ny risotsika ao anatin'izay vavaka fifonana izay, ifonitsika ao androany ny toepon'ny olona indraindray lasa tao tsy manaraka tsony ny disiplinina, tsy manaraka tsony ny karazana taridalana apetrak'Andriamanitra. Mialohan'ny vavahanao dia tiako tenenanao fa ny tsy fanarahana ny lalàna sy ny fitsipika apetrak'Andriamanitra dia mahafa baraka tahaka ny nazo any Nome rehefa niala tao Betlehema. Ka andao anatin'izao fotoana izao hiteny amin'Andriamanitra manao mifona aminao zay Jehova Andriamanitra, mifona zay Jesosy, tonga dia afaka mivavaka ianao anatin'ny tokantrano, mifona aminao zay mangataka famindram-po tanteraka eo anatrehanao. Tompo, fantatro Jesosy fa misy karazana fisainana anatinay ihany indraindray, ohatrany tsy manaraka ny lalàna apetraka ao. Indraindray Jesosy toatra nefa mahazatra anay loatra ny mandevo, satria izao zavatra izao ne Jesosy manandevo, manandevo ny fisainanay, ny fisainanay ihany manandevo anay, ny fiainanay andavanandro ihany toatra ny lasa manandevo anay, ny fomba fijerina ny tenanay ihany loatra ny lasa manandevo anay ary mametraka ny tenanay ho toy ny andevo tamin'ny andron'ny zanak'Israely ny nandevozona nandritra amin'ny 300 taona. Jesosy ao anatin'izao fotoana izao mangataka famindram-po tanteraka eo anatrehanao, mifona tompo ny amin'ny tsy fahaizana mankasitraka, ny amin'ny tsy fahaizana manaraka ny fitsipika sy ny lalàna zay efa napetraka ao, ny amin'ny
loi de confinement izay napetraka ao Jesosy eo tsapanay tsara ny fa misy fotoana na Elia aza de niconfinenao na Elia aza tompo de nodidinao mandeha any ianao miafina mandeha any ianao misitrika mihitsy aloha mba tsy ho faty akaba mba tsy tonga anao ho rembiny Jezebela ary tsy miseho any ianao raha tsy za mihitsy no mampiseho anao Jehovah Andriamanitra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany marina noho izany ny zavatra voambaran'ny Baiboly marina noho izany ny zavatra ambaran'ny soratra masina fa mila manaraka an'ireo karazana procédure apetraka ao tompo mba hatonga anay tsy ho afa-baraka mba hatonga anay tsy ho fatin'ny fahavalo mba hatonga anay tsy ho rembon'ny bibidia Jesosy eo mangataka famindram-po tanteraka eto anatrianao mangataka famindram-po tanteraka eo anatrianao raha lasa nabavy any anatin'ny tokantrano andaontsika ao anatin'izao fotoana izao ifona eo anatrian'Andriamanitra noho ny tsy fahalalantsika noho ny tsy fatakaratsika fa tadidio tsara meritreritra ianao fa ozy ianao hoe ohatrany defa latsa-danja be loatra zay fa maninona moa zay ny mihitsika ato foana fa maninona moa zay ny mihidy ato foana fa maninona moa zay ny ohatrany lasa mihiboka ato foana ny tena marina raha lasianabavy lalàna avy amin'Andriamanitra mihitsy lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy atram'izay nieritreritra amin'ny tenanao ho tena olona tena resy ianao ao anatin'ity fotoana androany ity tadidio fa programan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra tety ambonin'ny tany programan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra tsy maintsy nolalovanao dia ny confinement tsy maintsy nolalovanao izany rehetrarehetra zany mba hatsara ny ara-panahinao mba hatonga anao ho fen'ny fandresena ho fen'ny famirapiratana tadidio fa Josefa sy Maria dia mba hanisany ihany koa novanginy ny fanamasina tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra novanginy ny fanamasina tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra hoe mandehana mihitsy aloha nareo miala eto a Jerusalema mandehana midina makany amin'ny tany Egypte fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hanenjika anareo ny fahavalo Jehovah Andriamanitra mifono zay fa tsy nanana zany fatakarana zany hatram'izay nieritreritra fa resy foana zay hatram'izay ay ianao kay no mampandresy anay ay ianao no mitondra fiarovanao anay ay ianao no miprotéger anay ay ianao no miprotéger anay mifono ara lasianabavy isika malagasy ray manontolo andao ifono eo anatrian'Andriamanitra ay fitiavanao anay keny mahatonga an'izao Jesosy hoe fa tsy takatray hatram'izay ay ve tena fitiavanao anay marindrano ay tena fiarovanao anay Jesosy mifono zay tsy teniteny foana tsony zay tsy teniteny foana tsony zay Jesosy ambadiky ny avana tsy teniteny foana ary tsy teny zava-poana tsony ny vavanay tsy jerijery ny fiainan'ny hafa tsony fa tena hoe hiatrika tanteraka ny zavatra zay efa nitondranao ny fiainanay ireo karazana taridalana rehetrarehetra Jesosy ao ambadiky ny androany anomboka anaiky an'izany zay anaiky an'izany zay Jesosy mankasitraka indrindra Jesosy fantatra hoe fa reny zavatra reny matona aseho anao dia hoe isehon'ny voninahitra ihany koa mankasitraka indrindra Jehovah Andriamanitra alleluia amen ndaontsika ao anatin'izao fotoana izao anolotra tanteraka nyty Madagasikara ty eo apela-tanan'Andriamanitra tahaka ny arovan'ny ainao ny arovany ihany koa ny fanananao tahaka ny arovan'ny ainao nandritra n'izay fotoana maro ny fandimby izay no mbola iambenany sy any sy ny fefy manodidina anao ihany koa tahaka ny tamin'ny andron'ny Joba amen ka andao tena ho atolotra hatramin'ny farany kely indrindra eo ampitsanganana naovantsika n'izay vavaka fanolorana ny Madagasikara ny apahany kely indrindra na ny apahany lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao dia andao tsy misy hotazomina fa apetraka tanteraka eo anatrian'Andriamanitra andao hivavakatsika raha mety dia sandrato ny tananao dia teneany Jesosy tompo indrindra izahay mivavaka eto anatrehanao amin'izao fotoana izao tompo inona moa ny vitanay teto amin'ity firenena ty inona moa Jesosy ny zavatra azonay atao eto amin'ity firenena ty marina fa miditra an-tsehatra ianao marina Jesosy fa tena miasa ianao kanefa tompo zay ny tsy navita ninina atao anatin'izany ianao no tena nanao zavatra ianao no tena nitondra fanavaozana ianao no nitondra fiarovana Jesosy ka ao anatin'izao fotoana izao na inona Jesosy apampiainana eo aminay na tontolo ara-pahasalamana na tontolo ara-panahy indrindra satria zany no hita fa reraka Jesosy amin'izao fotoana izao ary misy karazana starana finoana
efa ohatrany mitady hitsilopolopy amin'izao fotoana izao any anatin'ny tontolona fanompona an'Andriamanitra. Jesosy eo mangataka izay hitratrehatra manokana ao anatin'ireny ianao, averina eo anatrehanao ny voninahitra Jesosy, ary ho tantaninao manokana ireny mpanomponao reny. Aza vela ho reraka anaty Jesosy, aza vela ho reraka ao anatina zavatra maro samihafa mifamaofao. Aza vela Jesosy ireo rahalasy anabavy any anatin'ny tokantrano ireo ho kivy noho ny zavatra lalovana. Fantatra ane Jesosy fa ao anatin'izao fotoana izao tsy maintsy betsaka ny zavatra ho reglena, tsy maintsy betsaka ny volan'olona tsy maintsy ho reglena, betsaka ny konton'olona tsy maintsy ho bala eny. Fa ao anatin'izao fotoana izao Jesosy dia apetraka eo ampelantananao tanteraka. Raha lasa anabavy, atolory an'Andriamanitra io zavatra tsy vovahanao io, atolory an'Andriamanitra mihitsy io zavatra manahirana ny sainao io. Ohatrany tsy mahita tory zany ianao amin'ny alina, ny tsy dia any amin'ny resaka tontolo ara-pahasalamana tsony mampananao, tsy dia any amin'ny fivoahana sy ny fidirana sy ny resaka lera tsony mampananao, fa ny famerenana ny volan'olona, ny famerenana ny tontolo ara-panahanao iverina amin'ny laoniny ray. Atoloran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Tompo, indry ny tontolo mpanomponay, mbola tsy miova ny fangatanay, mbola tsy miova ny etaetanay, fa mbola tena anompo anao hatramin'ny farany, azony hatramin'ny farany zay Jesosy eo, azony hatramin'ny farany zay Jesosy eo, azony hatramin'ny farany ireo rahalasy anabavy ireo Tompo, azony hatramin'ny farany ty Madagasikara ty, mba ho karazana ivy Jesosy eo, hipoirany fifoazam-panahy ao ambadika zao fotoana zao, satria Jesosy tsapanay tsara, fa lalana roa ihany tsy maintsy ho diavin'ny olona ao ambadika ty confinement ty, lalana roa ihany ny voan'ny olona, dia tsy ninona fa ny fahambaraka na ny fisandratana ao amin'ny voninahitra eo amin'ny tontolon'ny ara-panasy ny fiainana andavanandro. Tompo, fantatro fa anisany misafidy ny hipotra amin'ny voninahitra reto mpanomponao reto ao ambadika ny androany, apetraka eo ampelantananao Tompo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Mialohan'ny mpandrotsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia tiampaherenao anatin'ny teny fohy monja manao hoe: raha tamin'ny tahotra ny voan'ny Josefa sy Maria niaraka tamin'i Jesosy nandositra tany amin'ny tany Egipta, izay tahaka ny nidiranao tao anatin'ny aretina ihany koa. Tahotra kanefa raha mitsofoka ary raha tafavoaka ao anatin'izany ianao, hivoaka amin'ny hery sy ny fahefana, hivoaka amin'ny hery sy ny fanambinana, hivoaka amin'ny famirapiratana tanteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahireza raha lasy anabavy, ampandrotsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mazoa toerana tompoko, mazoa toerana anaran'i Jesosy. Itoy ao anatin'ny rotsim-bavaka manaraka tsika, zao nefa no tsarovo ry havana. Maro amintsika amin'ny vahoaka malagasy ary isaorana an'Andriamanitra fa efa presque kristianina daholo, efa presque efa manompo an'Andriamanitra dolidoly, kanefa dia zao ihany koa zavatra misy ao anatin'izany. Tato anatin'ity confinement ty tsy haiko ianao na tsikaritra fa na kristianina raha betsaka tamintsika lasa nyrona fanao zao tontolo zao, tsy mivaky lohatsony, tsy nieritreritra zay hoe anao ahoanany ny fiainam-panahiko afaka fotoana kely eo. Tadidio foana fa araka ny teny kisaka miakatra eto Satana tsy matory 24/24, ary nyzao no tanjon'ny Satana ao anatin'izao vaninandro apokaliptika zao anao zay ampatory ny ara-panan'ny olona, hisarihany fiainan'ny kristianina sy ny fiainam-panahiny kristianina anaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Amin'ny fotoana nefa ntsika miverina manaraka ny fanaon'izao tontolo zao araka volazan'ny Baiboly dia lasa fahavalon'Andriamanitra. Isika mpanompon'Andriamanitra tokony hijoro ambanga mba hanosika mbavaka hifona ho amin'ny firenena. Lasa itsika indray amin'izao fotoana zao no lasa maninona tsy hita tsony le ma fahazavana anao, ka amin'ity androany ity hitondram-bavaka tsika zay rehetrarehetra mahatsapa fa kristianina, eny fa na tsy kristianina ary ka efa nanomboka nanga tsika ny ara-panana, lasa tsy te hivaky loha hivavaka intsony. Ary zavatra misy dia zao, tapakandro ihany misokatra ny fiveloman'ny olana ny asa mandraraha rehetrarehetra, dia ao anatin'ny tapakandro ihany koa nefany efa maromaro ny fiangonana zay misokatra mandray olona mivavaka ho an'ny olona, manatanteraka vavaka fifona ao anaty fiangonanao araka zay fandaminana fandimidimby ao. Fa dinio tsara ty zavatra teneniko ty, raha misy fiangonana ray zao manana mpino 4,000 dia mampanontany tena pastera, ianao ve tsy mahatsikaritra
fa ireo mpino efatra arivo ireo zara raha 100 amin'ireo na 50 amin'ny 100 amin'ireo ihany sisa no manino mivezivezy mitady an'Andriamanitra. Sasany any tendrombohitra, sasany anatina trano fivavahana, fa ny ambiny lasaiza. Tanareo me mangatsika fitiavany maro an'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao, ka hivavaka atsika mbola hifona ihany eo ampipetrahana io, hifona ho an'ireo mpino kristianina zay tokony pilie eo anatrehan'Andriamanitra, hitondram-bavaka ny tany sy ny firenena, lasa mangatsika ka hifontsika amin'ny mahavavaka ao amin'ny firenena azy, satria tafiditra anatin'ny firenena ny kristianina, tafiditra anatin'ny firenena ny fiangonana, ka maro amin'ny olona lasa variana mitady vola izy, variana amin'ny frean'izao tontolo zao izy, dia lasa manina tsy mivaky lotsony izy any amin'ny tontolon'ny fiainam-panahiny. Misy aza moa avy miasa izy tsy mivavaka tsony izy miditra anatin'ny tokantrano, dia lasa misy fiatraikany hatramin'inona fahasalaman'ilay olona, misy fiatraikany hatramin'ny tontolon'inona fiainam-pitiavana, mikorotana amin'ny mpivady, satria maninona me mangatsika amin'ny fitiavana maro. Eo ampipetrahana itsika hifona manokana ho an'ny mpino kristianina rehetrarehetra zay efa nafana fo tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra, kanefa amin'izao fotoana izao tapohany devoly satana rano mangatsika, dia efa tsy tia lalana zay fivavahana intsony, satria hoy izy hoe efa ho lava ihany ty confinement ty, jereo efa mivoaka indray ny fanambarana natao amin'ny filoham-pirenena, dia hatraiza ihany zany izy ty, ranana fotoana andanana am-piangonana vesa tsy aleoko ve mitady vola aloha pastera. Ka hifontsika amin'izao fotoana izao, raha mety tsika ao anatin'ny tokantrano ao sy tsika ty amin'ny toerana maro samihafa, hifona ho an'ny mpitondra fiangonana. Misy ange amin'izao fotoana izao na pastera ary izy na presbitera izy, mety ho diakona, mety mpanao délivrance, satria manino efa nandritra ny 0 volana zay efa tsy nandroaka devoly tsony amin'ny mampiandry azy, dia tadidio ve ho faly aminao ve satana amin'ireny devoly noroanao tamin'ny olona ireny, dia io lasa mahatonga antsika tratrana contre-attaque, satria manino me mitsipozipozy na mitsilopolopy le fanaovanjirotsika, nefa isika tokony hirehatra mandrakariva, afana fo mandrakariva amin'ny fanompona ny tompo. Hivavaka tsika eo ampipetrahana, hifona ho an'ny mpino kristianina rehetra zay efa tratra ampieziny satana amin'ny fangatsiahana ara-panahy. Hivavaka tsika. Ry Jehovah Andriamanitra araiko tsara indrindra, rainainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, mifony eto anatrehanao a Jesosy amin'izao fotoana izao, satria tsapako Andriamanitra amin'ny mampanomponao anay tompo malala. Maro ireo mpiara-miazakazaka aminay Jesosy amin'izao fotoana izao no efa tafalatsaka tompo malalo ao anatina fangatsiatsiahana. Jesosy araka ny teninao Petera 2:2 manao hoe fa raha misy efa afaka amin'ny fahaloto zao no fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotry ny zanany iray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Jesosy efa tsy vitsy amin'ny vahoaka kristianina amin'izao fotoana izao Andriamanitra, voasingotry ny fanaon'izao tontolo izao, efa tsy mankasitraka intsony ny fifandraisana aminao amin'ny alalana vavaka. Tompo malalo, mifona ho an'ny mpino kristianina rehetrarehetra manerana Madagasikara izay, na fiangonan'inona na fiangonan'inona zay efa voasingotra ny fangatsiahana ara-panahy, lasa manao fanaon'izao tontolo izao, le fahotana efa nialany lasa niverenany, ireo fahadalana zay efa nialany lasa niverenany. Jesosy tahaka ny manala barakanao zahay, tahaka ny mbola manombo anao fanirony amin'ny azo fijaliana indray. Jesosy araka ny teninao manao hoe fa tsara amin'ny raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana, toy izay naninona niala tamin'ny didy masina natolotra ao Jesosy Kristy. Jesosy androany dia mifony izahay ho an'ny mpino kristianina rehetrarehetra. Misy amin'izy ireo Jesosy me ratsy noho ny voalohany, efa nafahanao tao anatin'ny aretina izy, lasa miverina amin'ny aretina, efa niala tao anaty fahazarany ratsy maro samihafa izy, lasa mankafihany zany amin'izao fotoana izao. Hibebany eto anatrehanao zany tompo, hifonana eto anatrehanao zany Jesosy, mamindra fo ianao Andriamanitra, raha avy amin'izany no hitombon'ireo ka confirme Jesosy
androany zay dia mijoro amin'ny banga eto anatrianao amin'ny alalan'izao fahita lavitra sy onjam-peo izao mifona ho an'ny firenenay mifona ho an'ny vahoaka malagasy manao ny ataony anie Jesosy manao ezaka ny filoham-pirenena manao ezaka ny Jesosy ireo mpitsabo manao ezaka ihany koa ny Andriamanitra ireo mpitandro filaminana sy ireo tafika fa izay kristianina indrailay tompo lasa manao foana tsy mihevitra no avy ny ara-pananay satria tratran'ilay confinement zay Jesosy dia mieritreritra hoe voajeja zay voasimba zay vao tena ho potika tsy Jesosy fa androany Andriamanitra mangataka aminao ndray izahay niza Jesosy zay rehetra voafatitra anatin'ireo karazany fanaon'izao tontolo zao nefa efa nalala ny sitraponao mamindra fo ianao Jesosy mamindra fo ianao Jesosy mamela heloko ianao Jesosy aoka tsy mifahatezeranao niatra amin'ny mpino kristianina rehetrarehetra na iza io na iza tompoka milaza fa mpanomponao mifamatotra anarana amin'ny makristianina azy mifona ho an'izany vahoaka malagasy mpino kristianina zany zay Jesosy mamindra fo aminay malalo mamindra fo amin'ny rahalasana bavy rehetra ianao mamindra fo amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ianao mino a Jesosy ho raisinao zao vavaka tsandratra eto anatrianao zao satria Andriamanitra izany rehetrarehetra zany dia manala baraka anao tsy manome voninahitra anao nefa ianao fa milaza fa zay manome voninahitra anao nomeno voninahitra Jesosy raha avy amin'ny mpino kristianina tompo mahatonga an'ireo karazana famaizina rehetrarehetra fitombony ka confirme ifonana aminao zany Jesosy ifonana aminao zany Jesosy mamindra fo aminay no tompo malalo halleluja halleluja misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo malalo amen olona ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12 andininy faharomanao hoe ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina hitondra mavaka tsika amin'izao fotoana zao ny sain'ny kristianina rehetrarehetra satria na mahatonga ana miteny an'izany raha vao ny sainao manaiky ho babo raha vao ny sainao mieritreritra hoe zay fa ho resy zay voapotika amin'izay ao anatin'ity confinement ity dia zay ny zavatra hitranga fa rehefa misaina kosa ianao manao hoe Jesosy ianao raha nandalo confinement 7 andro 7 alina tany anevitra ka rehefa tonga mipaka fanahy vitanao nandresy azy tao anatin'izany ka ny saina no mila tanjana amin'izao fotoana izao ary hitondram-bavaka isika ny sainy vahoaka malagasy rehetra satria ny zavatra misy raha lasana bavy dia zao be da be ny malagasy efa tsy mivaky loatsony hoe satria aretina tsy mahafaty angety aretiny ty efa mandreraka rangaty efa loranga fa tsisy mivaky loatsony efa mametraka zao mpitondra fanjakana manao hoe aoka mbanao kaso-bosy daholy zay rehetrarehetra mivoaka na manao inona na aktivité iny fa mbola misy ihany ny tsy manao kaso-bosy ary masonay zao mahita an'izany ditanao tahaka ny olona anankiray ny lalàna amin'ny fitondrana moto tsy mahita polisy ianao vatsofoka anao ny kasika fa voaingy hitondra moto ianao dia efa tokony anao ino sarondona kasika zany no alalàna anao fa eo ambany fahasoavana ianao fa soroka aminao misy ange efa mahita polisy izy zay voanina atsofoka ny kasikany kanefa ny tanjony mpanao moto amin'ny zavatra iny hoe sanatrika misy loza miatra na fianjerana ny loha dia fragile ary ny saina avy aiza mipetraka ao amin'ny loha fa tsy any amin'ny tongotra tsy mbola nahiano ako hoe fisaina ny tongotra ingaty enjana be enjana le fisainany ny ankibeany fa tsisy vato voadaka misy fa le saina avy ety ambony ka hoe tsika mbavaka reo sainy malagasy na mpino kristiana efa manomboka tsy mivaky lotsony hoe aloha ihany ranga zay alehany ihany ny alehany zay maty ihany aloha faty ihany fa rehefa mbola tsy tonga mitoroko aloha dia andao foana aloha ho tohizany hoe tsika mbavaka ny sainy malagasy ary tafiditra anatin'io ary tsika mpino kristiana nefa tsika mpino kristianina mihitsy ny tokony voalohany ho pankato amin'izay zavatra rehetrarehetra mifeny tany sy ny firenena amen ka hivavaka ho an'ny sainy vahoaka malagasy rehetratsika hitondram-bavaka ny sainy mpino kristianina rehetratsika mba hanaiky araka ny teny lehilan'Andriamanitra teo aloha teo hoe mba hanaiky an'izay drafitra
apetraka Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpitondra, amin'ny alalan'ireo mpitsabo sy ny maro samihafa. Raha sanatria nge ka misy ray fotsiny iparitahany io aretiny io, dia victime ny vahoaka malagasy, iray manontolo. Ka hitondram-bavaka tsika mba hanana saina mahay mankatoa, saina mahay manaiky an'izay zavatra rehetrarehetra hitondran'Andriamanitra araka volazan'ny Romanina 12 teo. Hitondram-bavaka tsika ny saina malagasy rehetra aloha, niza mba tena anaraka atsaka sy andava zay zavatra petrak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpitarika atsika. Ndo hitondram-bavaka tsika amin'izao fotoana izao saina malagasy rehetra mpipetrana io. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra, tsy mitsahatra zay amin'izao fotoana izao mitondram-bavaka amin'ny fisainany malagasy rehetra, satria maro aminay Jesosy aho. Dia voahidiny Satana mihitsy ny sainy ary te tsy vaky loha intsony hoe zara nga tsy andairan'izany fa manana fiarovany rany Jesosy, kanefa tompo malalo. Indraindray dia voly Satana vokatry ny tandrevaka taona ihany mampirongatra Jesosy ny asana fana maro samihafa, araka ny teninao ao amin'ny Jaona 10:10 fa nipangalatra tsy avy raha tsy angalatra mono ary andringany. Jesosy any amin'ny sainay mihitsy ny matetika mahatonga anay lasa kopabo ny fahavalo. Androany tompo, na iza malagasy zay mbola manana fisainana hoe tsy andairan'izany aretin'izany, tompo malalo amin'ny alalan'izao vavaka sandratra izao, mangataka aminao Andriamanitra, esory avokoa ireo saina mboleny Satana rehetra, saina tsy mivaky loha, saina tsy mirara, zay zavatra rehetrarehetra apetraka ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpitondra, amin'ny alalan'ireo mpitsabo. Jesosy mangataka aminao niza manana saina mikatona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, mangataka aminao diovy amin'ny rahanao zany, sasao amin'ny rahanao zany, mba hanana fisainan'i Kristy izay. Tsy hoe anay kopabo foana, tsy hoe efa misy aretina miatra manaina. Zay Jesosy voandray fiarovana, tsy Jesosy fa mity androany ity dia mitondram-bavaka ny sainy vahoaka malagasy rehetra zay, mitondram-bavaka ny sainy mpino kristiana, andao hitondram-bavaka ny sainy kristiana rehetrarehetra. Ireo sainy kristiana ihany koa tsy mivaky loha intsony, ilay hoe hanompo an'Andriamanitra, hifikitra amin'Andriamanitra, fa tady ho voafatotra amin'ny fitiavam-bola, tady ho voafatotra amin'ny firehan'izao tontolo izao, andao hivavaka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mivavaka ho an'ny sainy kristiana ihany koa izay, zay voafatotra Satana sady Andriamanitra amin'ny zavatry ny nofo, efa tsy mivaky loha amin'ny zava-panahy intsony. Androany tompo malalo, niza mpino kristiana voafatotra amin'izany, tsy anaiko izay tompo malalo amin'izao fotoana izao, raha tsy idiranao anseritra ny saina tsiraray avy, ny saina tsiraray avy, mba tena iova zay ny fanavozana ny saina, hamantarany Andriamanitra fa raha manompo anao zay tsy andairan'izany aretin'izany, fa raha lavitra anao zay Jesosy tsy misy na inona azonay atao fa manjaka sy manapaka aminay ny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo malalo. Halleluja, halleluja. Misaotra tompo. Amen. Ito mpamaraparanana ny vavaka, ataontsika mpitsanganana ty vavaka anankiray ity. Hiara-itsangana sika amin'izao fotoana izao, araka ny tenin'Andriamanitra dia izao: toerony devoly tandositra nareo izy. Mety maro amintsika amin'izao fotoana izao vokatry ny tahotra, dia na hifanerasera amin'ny fianakavianao ary matahotra ino na dia ataoko hoe tsy voan'ny inona, tsy voan'ny Covid-19 le olona. Isan'andro san'andro dia misy ny teraka foana ary misy ny maty namody mandry. Fa izao zavatra tsapako tato anatin'ity arety mandringana manerana n'izao tontolo izao ty, dia be da be ny fisaina amin'ny malagasy, na aretina kansera nafaty an'le olona, mety ho aretina hafa ny nafaty an'le olona, dia zao ihany tao an-tsain'le olona matina Covid iny. Ditanareo, lasa simba manaraka an'izany ihany koa le olona, satria isika ihany no manimba ny piraitanindrazana amintsika. Lasa miteraka inona lizy? Fakalana. Lasa miteraka inona? Fanilikiliana. Nefa mety le olona efa manana aretina ny taiza azy, dia nanino iny aretina iny no nafaty azy. Andao amin'izao fotoana izao ho delivrentsika mihitsy ny toe-posy ny toe-tsainy malagasy, zay miampanga amin'ny piraitanindrazana aminy ihany rehefa misy karazana aretina mandalo. Ary amin'izao fotoana izao mailo ny olona, satria vao misy marary tafiditra hopitaly,
dia zao ihany efa mamoaka zao mpitsapy hoe tsy covid-19 io fa zao ihany zay misy marary efa tsy samamangy tso satria hoe ipitian'ity aretiny ity ve dia lasa miteraka inona le izy fitsitokotokoana amin'ny samy malagasy fifankalana amin'ny samy malagasy rava le fihavanana mamalagasy izany eo ambadika izay zavatra izay devoly satana andao pitentsika amin'ny alalan'ny vavaka délivrance zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa na inona reo karazana fotom-pisainana diso rehetrarehetra zay mahatonga ny sainy malagasy ho babo hoe zay maty rehetrarehetra dia matina covid-19 zay marary rehetrarehetra dia mararina covid-19 andao délivrentsika zany fisainana zany mba tsy hanjaka eto amin'ny tany sy firenena satria mivoka-dratsiny areti-po misy zao mpivady ohatra nalala hoe voan'ny covid-19 ny ankonany sanatriny zany dia lasa manino miteraka fisura ao anatin'le fiainatokantrano le izy miteraka fampitehana ny fiainam-pitiavan'le olona le izy marina zany sa tsy marina ka hoentsika mavaka satria satana mahita varavarana idirana foana animbana ny firaisan-tsainantsika malagasy ka ho délivrentsika mihitsy reo asana devoly mamatotra ny saintsika malagasy mampikatona ny saintsika malagasy hoe covid-19 daholo zay aretina rehetrarehetra mitranga fa tsy miraratsony le olona hoe aretina ino io na aretina inona da ho anao délivrance atsika amin'izao fotoana izao ary noentsika mbavaka voalohany amin'izany ny ao anatin'ny tokantranontsika dia hiparitaka amin'ny mpifanila bodirindrina amintsika ary ny firenentsika rehetrarehetra ndao hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ry Andriamanitra rainay tsara indrindra araka amin'ny fahefana zay mba nomenao anay amin'ny mampanopinao anay maro ny olona Jesosy amin'izao fotoana izao voafatotra mihitsy ny sainy tompo fa zay karazana aretina rehetrarehetra mahafaty olona mampiditra hôpitaly olona enina vehivavy anankiray andeha hiteraka ara Jesosy ary dia manana fisainana ratsy ny olona hoe matoy niditra hôpitaly dia arety mandoza izay fa na inona saina amboleny satana miteraka korotana ao anatina tokantrano miteraka karazana disadisa ao anatin'ny tokantrano miteraka fisarambazana ao anatin'ny tokantrano amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy miala ao anatin'ny tokantranonay zany miala ao anatin'ny tokantranonay zany ravana amin'ny anaran'i Jesosy miongotra dolidoly resain-dalan'ny satana rehetrarehetra mamotika ny tokantrano malagasy manimba ny firaisan-tsaina malagasy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao zay satana miala ao anatin'ny tokantrano rehetra lasina bavy reto ianao miala ao anatin'ny tokantrano rehetra lasina bavy reto ianao miongotra dolidoly ireo karazana fisainandiso rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao zay satana varavarana ray nidiranao nanimba ny reto akonany reto nanimba ny asa mandrarana nanimba ny toe-panahy nanimba ny fiainam-pivelomana vokatry ninona ny fisainany sy ny toe-pony amin'ny anaran'i Jesosy ravy zany andao anao délivrance ao amin'ny firenena roatsika ireo fisainana diso rehetrarehetra ireo fanamiam-panga amin'ny samy malagasy andao pitena amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ireo karazana asana devoly mamatotra an'ity firenena ity amin'ny alalan'ny fisainana satria Jesosy misy karazana razana na ireo fatin'ireo rahalasina bavy malagasy lasa tsy tonga any tany razana satria dia zao voafatotra ny sainy malagasy hoe covid-19 avokoa mafaty an'ireo vahoaka malagasy zay maty isanandro Jesosy nin'Andriamanitra ireo karazana fanana fahafatesana rehetrarehetra miteraka fisarambazana vahoaka malagasy ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany potena amin'ny anara maherin'i Jesosy zany mihitsy zay Andriamanitra fa izy fiatraikany amin'ity tany razana ity zany vavaka zany izy fiatraikany amin'ny firenena zany vavaka zany izy fiatraikany amin'ny tokantrano zay nampandroso anay zany vavaka zany ho voninahitry ny anaranao andeha angatatsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao andrakotra n'ity firenentsika ity ka na inona ireo fisainana ratsy rehetrarehetra avy amin'ny satana amboleny satana miteraka fisaraham-bazana tsy fifampitokisana intsony ary zay mihitsy miplanina ny satana hoe matahotra le olona amin'ilay cas confirmé dia na fiangonana raha tsy sahany idirana satria misy tahotra ao anatin'ny fony avy any amin'ny sainy any ny antombohan'izay zavatra zay andao angatatsika ny rano Jesosy hikosika an'ireo sain-dratsy ny satana rehetrarehetra mahatonga fisaraham-bazana mahatonga elanelana amin'Andriamanitra sy ny olombelona raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy mangataka ny ranao zay tao-pamaranana
raha kofony rano diovy amin'ny rano saina tsiraray avy ireo saina rehetrarehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ireo saina fatorany satana amin'ny fanandevozana tompo malalo mangataka ny ranao zay diovy amin'ny rano tompo malalo hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny fiangonana hatramin'ny mpitondra firenena sy ny isa-tsokajiny diovy amin'ny rano Andriamanitra aoka Andriamanitra ny herin'ny rano irery ihany no afaka indray Andriamanitra merina amin'ny laoniny ny toe-java misy eto amin'ny firenena tompo malala fa ny herin'ny satana kosa dia ho levina amin'ny rason'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo malala aleloia aleloia misaotra tompo amen mahazo toerantsika tompoko isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fatateran'izay vavaka izay za dia mbola manentana antsika mpiray tanindrazana mpiara-miazakazaka amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity vanim-potoana izay mampangatsitsika amin'ny maro zao fa za miteny aminao hoe aza vela azo toeranao anatinao fanao fangatsiahana fanao anatin'ny tokantrano aritsika aprety foana ilay solika avitaiza aprety foana ilay fiainam-bavaka aprety foana ny selula ao anatin'ny tokantrano ao na mivondrom-bavaka izay no afahantsika mitahiry an'ilay fanomezam-pahasoavana amin'ny tompo afahantsika mitahiry ny tanan'Andriamanitra mametraka fiarovana ho an'ny firenena sy ny tokantranontsika tsiraray avy engany Jesosy ametraka manda fiarovana ho anao sy ny ankonanao indrindra ho an'ity firenentsika ity fa ny zavatra angatantsika kosa amin'Andriamanitra le fisainantsika malagasy mila amboarina aoka ianao tsy saintsaina hoe zay misy maty rehetrarehetra dia Covid-19 ary malaky amintsika manely vaovao tsy marina eny fa na dia zavatra hoe tsy zany akorana misy olona andeha hiteraka zao any amin'ny hôpitaly dia efa hoe iny mararina Covid-19 ireo olona aza manao an'izany fa Andriamanitra malala an'izay zavatra mahasoa amin'ny firenena fa aoka isika tsiraray avy kosa indrindra fa itsika mpino kristianina resako manokana andao ireo olona anana amin'ny fisainan'i Kristy sain'ny mpandresy aleloia sain'ny olona mandresy ary sain'ny olona tsy manaiky resy manoloana ny zava-misy eo amin'ny tany sy ny firenena ka hisaotra an'Andriamanitra isika pepetrahana eo dia hitsotrananao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hivavaka tsika hisaotra ny tompony amin'ny fatateran'ny fotoana teto androany raha eo makasitraka anao zay totosa amin'ny fotoanany teto androany averina any aminao ny aja sy ny voninahitra Jehovah ko ankehitriny tompo malala na inona zay vavaka nataony ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana aminay mino izay Jesosy fanakasitranao zany raha nisy mibanga tao anatin'izany tonom-bavaka zany Jesosy ianao no anampy sy ameno an'izany tompo voninahitra ny anaranao misaotra tompo malala aleloia amen iary itsangana isika amin'izao fotoana zao andray ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy asandrato ny tananao fa hitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy ry Jehovah Andriamanitra arako tsara indrindra raha inainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao no nanendry anay teto androany Jesosy ary isaorana ianao Jesosy no nanendrenao anay teto fa iza moa zay Jesosy no mba tinendrinao mba nitondram-bavaka nijoro tamin'ny banga ho amin'ny firenenay akasitrana ianao zany tompo fa ankehitriny kosa dia mitsodrano andreto rahalasana bavy reto mitsodrano amin'ny firenenay zay Jesosy ianao ny Andriamanitra metraka manda fiarovana mandrakariva amin'ny tany sy ny firenenay ary ny angatako engany ny herin'ny rasonao Jesosy Kristy anomefy ny sisy tany Madagasikara rehetra ka nanao ny entso zavatra ary satana andringana amono angalatra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina amin'ny tany sy ny firenentsika anay zany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ity firenentsika ity ne dia ho firenena sambatra zay matahotra an'Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ao anatin'izao confinement zao ane dia hiova amin'ny fanavaozana ny saina zay rehetrarehetra miasa tononoko Andriamanitra ane ombanao amin'ny asa zay ataonao ary ametraka fiarovana ho anao tsy andairany ny aretina tononoko amin'ny anaran'i Jesosy niza zay marary ao anatin'izao
confinement zao tononiko Andriamanitra hiditra antsehatra raha iantso azy ianao ka mino ianao fa mpanasitrana ny Andriamanitsika de tononiko de ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra manao hoe antsoa de ho valiko ianao ka neoko zava-magaga sy sari-patarina raha marary ianao ka iantso an'Andriamanitra tononiko ho sitrany ianao amin'ny aretinao manana olana ianao ka iantso an'Andriamanitra tononiko Andriamanitra mevaolana anao raha ao anaty faresena lava ianao ka iantso an'Andriamanitra tononiko manoatra mpandresy ianao amin'ny alala lay tianao tononiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho isy kristianina ho lavonao voasariky ny zao tontolo zao anatin'izao confinement zao fa voamay Andriamanitra ny ampirehitra ny fitiavana ianao ao anatin'ny tokantrano ao zay vavaka sandratra anareo rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ho tafiakatra ao anaty vilia volamenan'Andriamanitra zany ametran'Andriamanitra valim-bavaka fiarovana fitahiana fanambinany naiza le ianao ninina ataonao mino fa mandresy ianao amin'ny alalan'ny rason'i Kristy ho tanteraka amintsika rehetra ny izany tsodrano zany ho voninahitra Andriamanitra ray amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina isika rehetra na hoe amen de zay ny fotoanantsika teto androany akasitrahana ianao nanaraka ny hatrany farany ny teto amin'ny fanoloram-bavaka de ny pasteur Joël pasteur Ramaro pasteur Tso tsy adino ihany koa ny namana teknisiana zay niaran'ny salana pitany feo sy ny sary tonga tany anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy tany tao ry namana Pierrot tao ny namana Philomène tao ry frère Iva sy ny ekipany rehetrarehetra zay tsy ho voatanisa Andriamanitra manakary pasoavana ny hitahtsika tsiraray avy sy ny firenetsika mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa amin'ny heriny ny toy izao indray tahin Jesosy tolotopoko vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena